sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankalazaina ny Andriamanitra ray sy ilay zanaka lay tokana ary ny fagnahy masiny fa namindra fota amintsika izy. Faly miarabantsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ny fandaharagna avy aty amin'ny radio Fagniry. Amin'ity andro alahady niany ity, ny eglizy dia mankalaza an'Andriamanitra zay inoantsika, dia tsy iza fa ilay Andriamanitra tokana olona telo, ny Trinité masina. Vaky teny telo lehibe no atolotry ny eglizy ho antsika rehetra agnatiny zegny fety ankalazagna ny Trinité masina zegny. Koa magnentagna antsika jiaby ary iaraka anday hitandregny ny tenin'Andriamanitra. Mihinan'Andriamanitra tokany ny raha ny zanaka ny fanahy masiny, samara raiky fa olo telo zao mino. Mihinan'Andriamanitra tokany ny raha ny zanaka ny fanahy masiny, samara raiky fa olo telo zao mino. Vaky teny masina voalohany boky Obola ao amin'ny toko 9. Izao no lazain'ny fahendren'Andriamanitra: nanana ay hatramin'ny fiandohan'ny lalany ny tompo, dia taloha ny asany ela indrindra. Efa niorina hatramin'ny mandrakizay aho, hatramin'ny voalohany, talohany ny andohan'ny tany. Tamin'ny namoronana ay, tsy mbola nisy ny antsana, tsy mbola nisy ny loharano ny toeran-drano. Talohany namoronana ny tendrombohitra, talohany avoana, dia efa teraka aho, fony tsy mbola nisy nataony na ny tany lemaka, na ny zavatra eforonany vovoka izao tontolo izao. Efa teo aho, fony izy nandamigny ny lanitra, fony izy nanoritra faribolagna tamin'ny antsana, fony izy nampitoetra ny rahogno eo amboniny, sy namolaka ny loharano avy amin'ny antsana, fony izy nanisy faritra ho an'ny ranomasina mba tsy iwarany rano ny morona, fony izy nandatsaka ny fanorenany tany. Izaho dia niasa teo anilany, ny ravoravo isanandro, ny lalao teo anatrehany mandrakariva,
nilalao teo amin'ny gilobiny tany ary nahita fahafinaretana teo amin'ny zanak'olombelona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Vakiteny masina faharoa, taratasy masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Toko 5. Ry kristianina avana, efa nohamarininy noho ny finoana isika ka mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay azahoantsika magnatogno amin'ny mpinoana izao fahasoavagna itoerantsika tsara izao sy mifaly amin'ny mpanantenagna ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy izany ihany, fa ny fahoriagna aza dia ifaliantsika koa, satria fantatsika fa ny fahoriagna mahatonga faharetagna, ny faharetagna mahatonga atsaram-pagnahy voazahatoetra, ny atsaram-pagnahy voazahatoetra mahatonga fanantenagna, ary ny fanantenagna tsy mba manodoka, satria efa voarotsaka ao ampontsika tamin'ny fagnahy masigny nomegna antsika ny fitiavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Hallelujah.
Evanjely masina nosoratany Masindray Joany, voninahitra neo anao ry Tompo. Ao amin'ny toko 1:20. Tamin'ny izay andro zegny i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nagnano hoe mbola manan-javatra betsaka olazaigny aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny, fa rehefa tonga ny fagnahy fahamarina dia izy no itaridalagna anareo amin'ny marigny rehetra, satria tsy hiteny ho azy izy fa izay rehetra oreny no lazainy, ary ny zavatra ho avy no ambarany aminareo. Anome voninahitra izy satria handray ny avy amiko ka agnambara izegny aminareo. Izay rehetra aniraiko, izany no nanaovako hoe handray ny avy amiko izy ka agnambara izegny aminareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao alahady manaraka ny Pentecote izao dia asainy ny eglizy ary sika hibanjina ny Trinité masina, Andriamanitra ray, Andriamanitra fanahy, Andriamanitra zanaka. Hatramin'ny nanomboan'ny taona liturgika dia nibanjina ny mysterin'ny fiainan'i Jesosy sika, ilay Andriamanitra zanaka tonga nofo eto nifisika, ary natomboka sika tamin'ny avant zay fiaviana no manasika mifandraisana azy, satria tsy Andriamanitra mikombona no Andriamanitra sika, ilay Andriamanitra tokan'olona telo sy mitokamonina, fa Andriamanitra nahary atsika olombelona, ary isika ihany no zavaboary mahalala sy mahafantatra an'Andriamanitra, satria noariny mitomby endrika amintsika. Ka izay fitoviana endrika zay anefa dia nipitentsika tamin'ny fahotana, ary isaky ny manota isika izany dia manapotika an'izay endrik'Andriamanitra izay, ary dia lasa manalavitra an'izay fiombonana ao amin'ny Trinité masina izay isika. Araka nylazay isika teo anefa Andriamanitra sy mikombona ka naniraka ny zanany lay tokana dia i Jesosy, ary dia zay nomantsika tamin'ny avant, ary ny andrandra ny fahatongavany atsika, ary raha teraka izy dia nankalaza ny Noely tsika, zay ny vanim-potoana ny Noely, ary dia teto nivosika tokoa izy, ary dia nampianatra nanolotra ny ainy, ary dia manomboka amin'ny zay no nanombosika ny vanim-potoana mandavataona, ny alahady mandavataona, ary dia napiditra sika tamin'ny karimy. Inona ny karimy? 40 andro iomanantsika amin'ny Paka, mba ahafahasika mandray an'izay famonjena nentin'Andriamanitra sika zay, zany hoe miala amin'ny fiainana tsy zarizary sika, ka miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fotana, ka mitsangana mijoro, dikan'izay mahazo ny asina, miverina ny asina zay sinna fa izay mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra, no arian'Andriamanitra hitovy endrika amintsika, ary Kristy no endrik'Andriamanitra, izy raha teo ny endriky ny famindrapo, ary dia mitsangana atsika mijoro velona indray ao aminy, ary dia mitoy ny fankalazasika, ary voateo sika nankalaza ny fiakarana, dia ho malinomaly alahady lasa teo nankalaza ny Pentecote, ary dia Pentecote izay manambara ny fahaterahan'ny eglizy, manambara ny fiavian'ny fanahy masina, manentana antsika ary mankahery asika, manavao asika, ary mitondra asika ahalala ny mysterin'Andriamanitra, ary dia maneraka atsika ihany koa anambara an'izay mysterin'Andriamanitra zay, mysterin'Andriamanitra zay ao amin'ny Trinité masina,
de siza zany fa ny fitiavana ny famindrapon'Andriamanitra ka raha anio ary amin'izao fankalazana ny trinité masina izao matetika ireo mpandalina dia sahirana hoe ahoana no anitoriana n'izany mysterin'ny trinité masina izany. Andriamanitra tokana olona telo raha ny tena marina nefa dia marina sy atakatra ny mysterin'Andriamanitra naovinanao viny itsika ary i Jesosy no manambara amintsika n'izay mystery n'Andriamanitra izay kanefa na eo aza izay rehetra izay dia fataro araka ny lazaiko teo am-pendohana fa lay Andriamanitra tokana olona telo sy mitoka-monina sy mikombona ho isika fa mivelatra ary tokana no ny lahatr'Andriamanitra dia ho isika ho fianakaviana iray ao aminy tahaka ny mahampiombona azy ray zanaka sy fanahy masina dia isika ho olo raika ao aminy. Zany hoe na dia eo aza ny fahasamihafana samy manana ny maizy azy ny ray, samy manana ny maizy azy ny zanaka, samy manana ny maizy azy ny fanahy kanefa iray ihany ireo ao amin'ny trinité masina fa sy hoe mizarazara ary dia izay atao hoe olo raika ary izay koa no tian'Andriamanitra iainasika satria nohariny mitovy endrika amintsika marina samy manana ny maizy azy sika sirairay avy nefa dia antsoin'Andriamanitra ho iray ao aminy satria ny tadiavany dia isika iombona amin'ny tanteraka ary sy mety ho takatry ny saisika izay raha ny fahendren'izao tontolo izao ary izay no ampisahivy ny vakiteny voalohany ny boky ny obolana ny fahendrena dia ny fahaizasika miombona amin'Andriamanitra raha mitady isaraka amin'Andriamanitra isika dia fahendren'izao tontolo izao zay dia miverina miota ny Adama isika dia toy izay androso dia mirefarefa amin'ny tany ary dia izay ny vokatry ny fahotana ary hitasika izany amin'izao andro iainasika izao mbola ao anatiny ny taona masina ny famindrapo isika ka mampisangana asika tokoa ary Andriamanitra izy no mibaby ansika araka io logo io mba izoro isika miala ao maiziny fahotana ka miditra sy kelikely amin'ny fahazavany ny fanahy masina hazavain'ny Kristy ka izay le manga hitasika amin'ny logo ary dia izay no fahendrena izay ekesika ny eloka ka ibaben'ny Kristy sika ho ao aminy ka ny mason'Andriamanitra amin'izay no masosika ka izay ny fahendrena ary izay koa no mbola ampisahiviny i masonday Paoly amintsika amin'ny vakiteny faharoa avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy ao amin'ny fanahy masina no azahosika ny fahasoavana ka raha miala amin'ny aiziny fahotana sika ka omen'Andriamanitra atsika ny fahasoavany dia izay ny fahasambarana asika izay ny fiadanana ka ampianarin'ny Paoly ary sika fa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia mivelona ao amin'ny trinité masina isika ary zay no ankalaza isika isaky ny mankalaza ny Eukaristia isika ny Eukaristia sy hoe fankalazana mampikombona antsika samitsika fa ny communion izay fiombona ansika amin'izay trinité masina zay dia communion mivelatra fiombonana mivelatra amin'ny hafa ka ahatonga asika iombona izara ny hafalian'ny famindrapon'Andriamanitra ary i Jesosy dia mampasiahy asika mety ho sy ho zakasika tokoa ny mysterin'ny trinité masina mety sy ho azo sika tokoa zay fiainana ao amin'ny trinité masina izay ola raika amin'Andriamanitra isika ola raika tokoa fianakavian'Andriamanitra isika ary raha ola raika an'Andriamanitra isika dia iraina Jesosy isika ampianariny Jesosy amintsika ary fa ny fanahy masina no anamarina ansika anazava amintsika ampianatra asika ny tena izy ny tena fiainana ny fiainan'ny trinité masina
ary ny fiainan'ny trinité masina ry kristianina havana dia sy inona fa fiainana mikombona sy ao anatin'ny herisetra satria fitiavan'Andriamanitra. Raha mety sy ho takatra sika araky ny saitsika dia ho takatra sika araky ny fitiavana dia sy inona fa manome ny izay mahanao anao amin'ny hafa ary mandray ny maha izy azy ny hafa. Ka raha manome ny mahanao anao amin'ny hafa ianao ary mandray ny maha izy azy ny hafa dia dikan'izay mikombona anareo ary dia izay ny fiainana ao amin'ny trinité masina ary zay ny maha olo raika asika. Raha na dia eo aza ny fahasamihafana na dia eo aza ny mety mampisaraka noho ny izay fahasamihafana zay, ansoin'Andriamanitra isika mba ho ao aminy ary afaka iotra zany an'izay fahasamihafana zay mety miteraka elanelany ka nefa ao amin'ny fitiavana dia izay elanelana izay no afaka miombona tanteraka ary dia lasa olo raika. Ary rehefa olo raika ao amin'Andriamanitra isika dia mivelona ny trinité masina ary dia mitondra n'izay trinité masina izay eo amin'ny manodidina asika. Ary zay ny fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ary zay ny finoana zay vokatry n'izay hoe finoana ny trinité masina izay miombona ao amin'ny trinité masina isika. Ry Jesosy Tompo, ianao tokoa no mampianatra anay fa ny fanahy masina no anazava izany rehetra izany, ka alalan'ny ray izahay, ka raha mahalala ny ray dia mahalala ny fiainana, zany hoe mahalala ny trinité masina satria ny fahalalana an'izay trinité masina zay no mampiombona anay sy fiombonana mikombona ho izahay. Fa tahaka ny fiombona ny trinité masina dia mivelatra ho an'ny hafa, ny maha olo raika anay, ny maha eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra dia sy hoe mikombona fa mivelatra ary dia rehefa mivelatra ka mandray ny rehetrarehetra dia zary fianakaviana iray n'olombelona rehetrarehetra ity trano iombonana ty amin'izay voakarakara. Ka ampio ary zahay ho vavy olombelona ny famindraponao tokoa fa indrindra amin'izao taona ny famindrapo izao, ka avonina mandrakariva anavao ny fonay enenao ka mba fo vaovao mandrakariva no entinay mifandray amin'ireo manodidina anay amin'ny tontolo manodidina anay. Ka raha mahay mifandray amin'ny manodidina anay izay dia miombona ao amin'ny trinité masina. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray
olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.
Sikara